alade fa sivy manaraka ny trinité na ny trinité zao ry havana mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino ny salamo fahavalambin'ny folo amin'ny zato andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalambin'ny folo hoaranira faefatra amin'ny sivifolo amin'ny zato andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo no iantsotsika hiatrehantsika amin'ny tompo ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka salamo fahavalambifolo amin'ny zato andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalambin'ny folo iarahana mamaky ny hira faefatra amin'ny sivifolo amin'ny zato andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo aminaran'ny tompo miderahany Jehova fa tsara izy eny mandrakizay ny famindram-pony oka ny Israely anao hoe mandrakizay ny famindram-pony oka ny taranaka Arona anao hoe mandrakizay ny famindram-pony oka izay matahotra ny Jehova anao hoe mandrakizay ny famindram-pony tao ankaterena ny anjoka ny Jehova dia namaly azy Jehova ka nampahalalaka Jehova ny miandany amiko ka tsy hatahotra inona no azo ny olona atao amiko Jehova ny miandany amiko sady mamonjy ahy azaho faly ahita izay makaza tsara ny mialoka amin'ny Jehova noho ny mialoka amin'ny olona tsara ny matoky amin'ny Jehova noho ny matoky ny mpanapaka ny firena rehetra manodidina fa ny anaran'i Jehova no andringanako azy tokoa ny tangorona tamiko ireny ny tangorona tamiko fa ny anaran'i Jehova no andringanako azy tokoa na mididina tahaka ireny tantely izy voavony tahaka amin'ny afotsilo izy fa ny anaran'i Jehova no andringanako azy tokoa nanosika mafy alavo ahy ianao fa Jehova no namonjy ahy Jehova no meriky ny fiderako fa efa famonjena izy ao an-tegny marina ny feloby no ny famonjena ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho ery ny tanana ankavanan'i Jehova dia misandratra ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho ery tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehova ny fahaizan'i Jehova mafy aho nefa tsy natolo no amin'ny fahafatesana amen. Oka isika hivavaka ny tanana ankavananao tompo ny nampisihonao ery na mididina anay ny fahafatesana na mididina anay ny aretina na mididina anay ny fahasairanana na mididina anay ny fahavalo ny tsy fandriam-pahalemana ny zavatra maro olana maro samihafa nefa nampiseho ery ny tananao ankavanana velonay iny zay trapamonjena ka nahatrasitra ho anio izao eny tangorona taminay ireny faharatsiana ireny fa naringanao ny amin'ny fitiavanao anay koa midera ny laza ny voninahitra tompo ampitolotra ianao tahaka ny mpanao salamo tsy ho faty tokoa izay fa ho velona na dia ny fahaizanao mafy azy zay tsy mba natolonao amin'ny fahafatesany koa ankehitriny tompo ianao Andriamanitra no nangatahanay
mba hijoro voanay amin'ny alalan'ny zanakao, anamasina anay amin'ny alalan'ny fananao masina, ka ho vaboka tsy aroaroam-paratsiana izao. Entinay ankalazana ianao, anomezam-boninahitra anao, isorona anao, nefa kosa andraisanay ny teninao, andraisanay ny famelan-keloka, andraisanay ny tsodranonao, anova aminay ny famindranay mba olom-baovao olona araka ny Kristy. Ko mianta aminao zay Kristy, ianao zay efa voanay mba handray ny saotra hoentinao eo ankavan'Andriamanitra tokoa, mba hampiseho ny hery hamonjy anay. Ny saotranao zay ry fanahy masina, zay manamasina anay fantatray fa amin'ny tokantrano tsirairay avy ianao, manamasina anay tsirairay avy isa-tokantrano, amin'ny toerana rehetra andraisanay izao afatra izao, andraisanay izao fanompom-pavana izao, dia manamasina anay ianao, satria tsy voafetra amin'ny toerana sy ny fotoana ianao, fa zay mivavaka marina aminao, mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa tsy amin'ny Jerusalema ihany na amin'ny Gerizimina nomponanao, fa amin'ny toerana rehetra dia mpanomponao izahay. Ko misaotra anao zay Tompo, ary faly mampiombona ny feonay sy ny atakay amin'ny vavaka ny ampianarin'ny Kristy zay manao hoe Reny izay mamasiny manarao, mitondra ny fanjakanao, ataony sy taponao, hity amin'ny tapitaka ny Andriamanitra, meneny amin'ny sanjonay, ary mamelany lokay, tahaka ny mamelany zeloka taminay, azo mitonana ny fakapanahy, fa manafana ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hipetraka isika ry havana, iomina amin'ny fiainona amin'ny tenin'Andriamanitra. 5:1 ny amin'ny dininy 2 sy ny 4 no anomanantsika amin'ny saintsika ny amin'izany afatry ny tenin'Andriamanitra izany. Tantara faharoa 2:20 ny andinin'ny 7:10 hatramin'ny 2:20. Tantara faharoa 2:20 ny andinin'ny 7:10 ka hatramin'ny 2:20. Mivaky toy izao aminaran'ny Tompo. Ary rehefa maty Jehoiada, dia avy ireo mpanapaka ny Joda ka niankoka teo anatrehan'ny mpanjaka, dia nihaino azy ny mpanjaka. Ary nandony tramin'ny Jehova Andriamanitry ny razany ireo, ka nanompo ny Asera sy ny sampy, dia nisy fahatezerana niatra tamin'ny Joda sy Jerusalema noho ny fahadisoany. Ary naniraka mpaminany ny tany aminy izy, ampiverina azy ho amin'ny Jehova, dia nananatra azy mafy ireo, nefa tsy nety nihaino izy. Ary Zakaria zanaka Jehoiada mpisorona nitsindrin'ny fanahin'Andriamanitra, dia nitsangana teo amin'ny avoavo teo anatrehan'ny vahoaka izy, ka nanao taminy hoe, zao no nolazainy Andriamanitra, nahoany ianareo mivadika amin'ny didin'ny Jehova, na eo ianareo no mandika amin'ny didin'ny Jehova, ka tsy mahita fanambinana, tsy mahita fanambinan'i Jehova, ka tsy mahita ny fanambinana.
satria efa nafoy an Jehova ianareo dia nafoy ianareo kosa izy. Dia nanao teti-dratsy ireo ka mitorabato azy teo io amin'ny kianjany tramin'ny Jehova araka ny tenin'ny mpanjaka. Dia toy izany no tsy nahatsiarovan'i Joasy mpanjaka ny soa nataon'i Jehoiada rainy taminy fa namoniny zanany izy. Ary no ny efa ho faty Zakaria dia niteny hoe Jehova ne hijery sy hamaly izao. Ho toy antsika amin'ny Hebreo 2:10 ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 4:40. Inona koa no lazaiko fa ho laminy andro raha milaza ny amin'ny Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefta, Davida koa sy Samuela ary ny mpaminany izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo ny teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono ny fidedadedany afo, afaka tamin'ny lelan-tsabatra, raha nalemy dia nampatanjahana, tonga nahery tamin'ny ady dia nampandositra ny miaramila ny firenena hafa. Ny vehivavy nandreny azy efa maty fa natsangana ho velona indray, ary ny sasany nampijalijaliana ho faty nefa tsy nanao izay ahafahany mba hahazo ny fitsanganana tsara lavitra. Ary ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy ary fatorana sy tranomaizina koa. Notoraham-bato izy, notsofana, nalaim-panahy, nivonona tamin'ny sabatra, dia nirenireny ny tafy oditrondry sy oditrosy, efa lao, ory, fadiranovana, nefa izao tontolo izao tsy mendrika ny toerany akory. Dia nirenireny tanan'efitra sy tanan-tenibohitra sy tanan-joy ary tanan-dava taminy izy. Ary ireo rehetrareo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza dia tsy mba nandray miteny fikasana. Fa Andriamanitra efa nanamboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy ho atao tamteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Amen. Hitsangana isika hiaino ny filazantsara. Luka 2:2-7 hatramin'ny 1:50. Hoy ny Tompo, loza nareo fa manao rary vato-pasany mpaminany ianareo nefa ny razanareo ihany namono azy. Dia vavolombelona ianareo ka manaiky ny asany razanareo, fa izy namono azy, fa ianareo kosa manao ny rary vato-pasany. Koa izany nanambarany fahendren'Andriamanitra hoe, aniraka mpaminany sy apôstôly ho any aminy aho, ka ny sasany ho vonony ary ny sasany ho enjeny. Mba adinina amin'ity taranaka ity ny ran'ny mpaminany rehetra izay nalatsaka hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, dia hatramin'ny ran'ny Abela ka hatramin'ny ran'ny Zakaria izay nivonona teo anelan'ny alitara sy ny tempoly. Eny, lazaiko aminareo marina tokoa fa adinina amin'ity taranaka ity izany. Ray masino manamasinay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vavaka isika misaotra anao zay tompony amin'ny teninao, ny tenenonay teo ny teny soratan'ireo mpanomponao ny fandimby hatramin'ny andron'ny Israely ny Jiosy hatramin'ny andron'ny apôstôly. Teny velona nandritra ny taona maro, nanova olona maro ary nanorenana zavatra maro, naneho fahagagana teny mahery. Iza miteny za tianay ho renesina ankehitriny misaotra anao zay tompony amin'ny baiboly masina nomenao anay, zay tsy misy tahaka azy aty ambonin'ny tany, ko ankehitriny Tompo te hiaino hafatra avy amin'izany zay. Ka ianao efa nanamasina anay amin'ny teninao, no nanamasina anay amin'ny fananao masina, azoan'ny fonay, ny sainay, ny sofinay mba hiaino zay lazay ny teninao, ka tsy misy renay afa-tsy ny feonao. Na mitenina Tompo fa vonona hiaino zay mpanomponao. Amen. Ny hira fahaenina amin'ny 70 ny amin'ny 1 sy ny 3 andraisantsika amin'ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny 1 sy ny 3 amin'ny hira fahaenina amin'ny 70.
Manasantsika azo toerana ho amintsika rehetra ny fahasoavana mbany fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Tantara faharoa toko fahaefatra amby roapolo. Tantara faharoa toko fahaefatra amby roapolo. Milaza ny tantarany vahoaka ny Joda, ny mpanjaka ny Joda ary ireo mpaminaminy raha. Maty ny zanaky ny mpanjaka anankiray eo amin'ny toko fahatelo amby roapolo. Le tokony le manjaka zany no maty. Rehefa maty izy io dia nieritreritra ny reniny hoe ho vonoko daholo le zanaky ny mpanjaka hafa tokony mbo anjaka io dia alaiko le fahefana satria za vadin'ny mpanjaka teo aloha. Iatalia zany vadin'ny mpanjaka teo aloha. Dia nivonony daholo ny zanaky ny mpanjaka tokony anjaka. Rehefa tsisy zanaka intsony dia izy no niakatra. Kanjo nisy anankiray nafemy Joasy, nafemy Joiada. Joasy ny anaran'izy io. Nafemy Joiada izy io dia tsy hita. Nanjaka kelikely le raha matoa dia nasehony Joiada ntsokitsoko le zanaky ny mpanjaka ity ny mbola misy ray. Dia nikorotana amin'izay ny vahoaka ny komia nanongana an'le madama mpanjaka io dia niongana izy. Farany nisy namono. Dia i Joiada zany nananatra n'io ankizy kely mbola 7 taona. 7 taona. Dia naseho izy nampanjakaina izy. I Joiada zany naka risika lehibe. Sady mpaminany izy io nipisorona naneo an'io zanaky ny mpanjaka sisa tsy maty io dia namerina amin'ny laon'ny fanjakana. Zay ny tantara teo aloha. Anambarana fa Andriamanitra dia mahatoky. Efa miteny Andriamanitra tsy maintsy misy mpanjaka eo. Dia Andriamanitra zany mitana amin'ny teniny. Ka na dia maty daholo ny teo mbola nisy anankiray tsy hita zay. Ka zay Andriamanitra mahatoky zay no akatsika hafatra amin'izao andro ankehitriny izao. Mahatoky Andriamanitra manoloana ny vahoakany, manoloana ny mpanompony, manoloana ny firenena rehefa tiany firenena anankiray Andriamanitra. Andriamanitra mahatoky hatramin'ny farany. Andriamanitra mahatoky ny Andriamanitsika. Eto tantarany Joda reto no akatsika ny hafatra ifampiarezantsika amin'izany hoe Andriamanitra mahatoky zany. Ny voalohany zavatra hitsika amin'ny tantara dia Andriamanitra rehefa mahatoky dia Andriamanitra maniraka mpanompo hatrany. Mahita mpanompo hatrany izy anao ny asany. Na dia mivadika daholo ny olona rehetra. Teo tsika tamin'ny tantarany tantaraiky teo aloha nahita ny Joada. I Joada zany nanafina ny mpanjaka atao hoe Joasy io dia niady tamin'ile mpanjaka vavy dia nitarika ny vahoaka dia nametraka le mpanjaka lahy kely zay mbola kely tokoa. Eto efa lehibe le mpanjaka. Efa lehibe izy. Efa maty Joiada. Inona ny zavatra nitranga? Rehefa lehibebe le mpanjaka ka maty Joiada, io tahaka ny zava-misy amin'ny firenena rehetra. Avy ny pila ranon-draminy. Avy le pomban'le mpanjaka taloha, le mpanjaka vavy taloha, reo mpanapaka ny Joda reto tonga nankao amin'le mpanjaka rehefa lasy Joiada. Izy io manko natahorany zareo satria mafy be i Joiada io sady bisorona ny mpaminamy.
rehefa maty izy avy ry zalampila ranondraminy namadika alohan'ny mpanjaka ndenge ovakitsika ny amin'dininy fahafitambin'ny folo sy ny valambin'ny folo rehefa maty Joiada dia avy ireo mpanapaka ny Joda ka niankoka teo anatrehan'ny mpanjaka dia niaino azy ny mpanjaka ary nandaonitra amina Jehova Andriamanitra ny razan'ireo ka nanompo ny Asera sy ny sampy dia nisy fahatezerana niatra tamin'ny Joda sy Jerusalema noho ny fahadiso tahaka ny zava-misy amin'ny firena rehetra io rehefa miditra ny mpiliranonranona voadaka lefa niaraka taminao elabe le niaraka taminao nanao fahamarinana lasa voadaka zay foana ny zava-misy maneran-taminy io dia ireo mitarika azy amin'ny lalina tsy manjary ny tandapa zany namadika le mpanjaka dia nanaraka izy nanompo sampy ary nisy fahatezerana niatra teo amin'ny Joda hitan'Andriamanitra zany ary zay Andriamanitra mahatoky naniraka tsy mipetraka amin'izao Andriamanitra vakitsika amin'izay ny andininy 720 ahoana ozy izy ary naniraka mpaminany tamin'ny aminy izy ampiverina azy amin'ny Jehova dia nananatra azy mafy ireo nefa tsy netineno izy Andriamanitra zany tsy fotanana maniraka foana izy maniraka trano izy tian'ny Israely izy tian'ny Joda izy tian'ny firenentsika koa Andriamanitra maniraka mpaminany izy ny fandiby nananatra mafy miverena mankana miova mitoetra nareo mba tsarovy rehetra miarana tamin'Andriamanitra ary zay no Andriamanitra mahatoky na dia tsy miaino ny olona maniraka izy ary zany ny antom-pisian'ny fiangonana na tsy miaino ny vahoaka na tsy miaino izay mitondra maniraka Andriamanitra vakitsika ny andininy 20 ahitantsika hoe mahita olona trany Andriamanitra ahoana ozy izy ary Zakaria zanaky Joiada mpisorona no tsy niriny fanan'Andriamanitra dia nitsangana teo amin'ny avoavo teo anatreny vahoaka izy ka nanao taminy hoe izao ny lazain'Andriamanitra nahoany nareo mandika amin'ny didiny Jehova ka tsy mahita fanambinana satria efa nafoy amin'ny Jehova ianareo dia nafoy ihany zay le hoe maty vazaha misolo vazaha nitsangana indray Zakaria zanaky Joiada maty io tsy navelan'ny fanan'Andriamanitra niakatra tamin'ny avoavo nanangana na lampy mbato iakarana mba hananatra azy ireo olona voatendry voahiraka voatsindry ny fanan'Andriamanitra dia tsy mety mangina nanambarany mariny fahotana nge ny antony loza io fahotana nge ny antony fahoriana manjoatsika io manota loatra isika ary zany koa ry avana no aniran'Andriamanitra ny mpanompona ankehitriny amintsika fahotantsika ny manimba ny tontolo iainana manimba ny fiarahamonitsika manimba ny fifandraisantsika fa tsy mety mibeboka koa isika fa ny mety ny lava mifanondrotondro lava tahaka nyreto reneny Joda reto na ny mpitarika na ny entina dia samy tsy mety miaino kanefa Andriamanitra noho izy mahatoky dia maniraka mpanompo maniraka mpanompo maniraka mpanompo ary tsy tamin'ny Joda ihany ry havana fa teto Madagasikara nge niraka mpanompo izy naniraka misionere ninjena ireny ninjena rahasalama ny vonoiny ary mbola misy foana ny fanenjehana mpitondra fivavahana na ankolaka na ankehitriny amin'ny andro iainantsika sao mety ataon'ny fiangonana io mety ataon'ny olona ivelan'ny fiangonana fa Andriamanitra na zana dia maniraka mpanompo jereo nge ny Luka 2:1 Jesosy mihitsy ny teny teo Luka 2:1 ny amdininy 770 tenin'ny tompony andininy 770 Luka 2:1 vakitsika koa izany nanambaran'ny faindren'Andriamanitra hoe aniraka mpaminany sy apôstôly ho any aminy aho ka ny sasany ho vonony ary ny sasany ho enjeny zay ny faindren'Andriamanitra zay le Andriamanitra mahatoky maniraka apôstôly maniraka mpaminany fa ny sasany ho vonony ny sasany enjeny hanody anareo Jesosy teto koa Jesosy manko enjendry izy ireo hanody anareo Jesosy ny ataonareo io ne nanomboka tamin'ny raha ny Abela zany mpaminany koa
hatramin'ny rany Zakaria le niresantsika teo le Zakaria na tsaiviny Jesosy le tantara amin'ny tantara faharoa toko 720 iny vonona tamin'ny alitara mihitsy raha zany ao amin'ny tempolo mihitsy ny vonona le Zakaria. Anody anareo zany fa Andriamanitra tsy maintsy aniraka olona foana ho Jesosy ary ny manahirina amin'ity ho Jesosy misy ny mpamono misy ny mpankasitraka ary zay ne manahirina an'izy ity zay nge ny tantarina amin'ny firena amin'izao tontolo zao tsika amin'izao tontolo zao mahalala tsara amin'ny teny hoe ny mpandresy ny manoratra ny tantara fantatry ny mpahay tantara zany historiographie na historioscopie ka ndraindray le olona namono any no manao tsangam-batony le olona maty zay le tantarain'i Jesosy ito ny razany zareo zy namono azy zanaky zareo ty afara manao le tsangam-baty mody mitsetsetra eo kanefa ny dadaben'ny zareo ihany namono an'le olona maro ny tenin'i Jesosy io maneran-tany io ny fanao mody ankalazaina le anina nefa zareo ihany namono azy mampieritreritra fa miteny resana eto hoe Andriamanitra tsy lany olo manga maniraka mpanompo izy satria Andriamanitra de mahatoky. Ny zavatra faharoa riavana de tsy vitany hoe Andriamanitra maniraka mpanompo izy fa Andriamanitra mampijoro ny mpanompony hatrany. Andriamanitra mampijoro ny mpanompony hatrany mahatoky Andriamanitra ka mampijoro mpanompo izy ajoro ny rehefa ny raha. I Zakaria eto ny resaha tsondriny fanan'Andriamanitra tsy nahazo nangina ny teo masony rehetra tsy moro zany i azo nataony ny le ranoraminy tamin'le mpanjaka be dehibe ny tsy mahajoro anatrea ny hery tsy mitovy ny fahefana tsy ananana ny mpanapika rehetra miaraka amin'ny mpanjaka ankilany mbola miampy vahoaka fa nahajoro ihany Zakaria na de ho fatany ary fa ho mafy ny anjo azy nareo tsy mety ozy izy namidika ny didin'Andriamanitra io tsy herintsika olombelona io tsy vita raha hiatrika zany mpanjaka mpanapika rehetra vahoaka amindaminy ianao rery ankilany tahaka ny mpanao salamo vakitsika tamin'ny fiandohana teo ny firenentra mitambatra ho izy fantanany Jehovah izy maninona handringanako azy ho izy salamo vakitsika teo ary zay le Andriamanitra mampijoro zay ka na zao tontolo zao raha mitapany ilany ianao rery amin'ny ilany ny Andriamanitra tsy maintsy miandana amin'ny mpanompony rera-pona ny miady amin'ny mpanompon'Andriamanitra Andriamanitra tsy maintsy miandana amin'ny mpanompony mandraka rivo na amin'ny fahafatesana azy izany mpanompony zany. Ary za nanjoan'ny Zakaria teto tsy nandositra izy ny joro manoloana ny zavatra manoloana ny faratsian'ny olona ary tonga amin'ny faratsiana faratampony olona ary zay mahafahafa an'le izy i Zakaria moa zanakizy ho izy le tantara ito ao ina ny tsarotsika amin'le Jehoiada izy le nanafina le mpanjaka io mbola kely zaza 7 taona na fenina abdin'le mpanjaka zany rehetra samy zareo zany tokony mpiakama be rany marina fa rehefa misy fahamarinana tsy afaka indany ianao amin'ny tsy fahamarinana ary zay nanahirina ny Zakaria hoe iandany sa tsy iandany. Mba vakitsika ny 120 sy ny 220 ary de nanao teti-dratsy ireo ka mitorabato azy teo nikanjany tramin'i Jehova araka ny tenin'ny mpanjaka toy izany tsy nahatsiarovan'ny mpanjaka ny soa nataon'ny Jehoiada rainy tamin'ny fanamon'ny zanany izy ary no nefa ho faty Zakaria de niteny hoe Jehova ne hijery sy hamaly ary zay manjoanao raha miandana amin'ny fahamarinana le fiarahana taloha tamin'ny fahamarinana izy adin'ny olona ny soa ny fanaovana adin'ny olona fa ianao zay miteny azy mba manitsy azy no ivadiana fa mijoro ihany Zakaria olona mpifankafantotra ireo ary zaza niarany tezain'le Jehoiada tahaka ny Mosesy Farao nge raha tadiditsika zaza niarany tezaina nge i Ramosesy sy Mosesy fa tsy ombolana le hoe alefasiny olo ka nompo aho Jehova tsy mombontsika amin'izany Mosesy de ny famono ny farany zany ny zava-misy fa tsy maintsy mijoro ny mpanompon'Andriamanitra na de hiatra amin'ny aina azy zany adiny Joasy ny zavatra rehetra ozy ny mpanoratra ny tantara fa Zakaria eto mandresy na de maty ary hoe Jehova hijery sy hamaly zao
zay ny finoany Zakaria. Izy mampijoro ka na maty azy Jehovah tsy maintsy mandresy, fa Jehovah nampijoro ny zavatra rehetra. Ary zany toy ny tantara eo ambany reo, taona tao reny nafatesany Zakaria dia tonga ny miaramila ny nafika ny Siriany nafika ny zareo, dia resy zareo. Dia mpanjaka ny vadia ny mpanompony koa amin'ny tantara eo ambany dia novonoiny le mpanompony, satria zareo zany andeha hitolo-batana amin'le miaramila velany eo, tsy nety le mpanjaka dia vonoiny zalahy. Zay koa ny azy zay. Ary zay ny mpanompon'Andriamanitra zany dia mila mametraka fitokiana mandrakariva amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mampijoro azy. Hebreo 1:12 manamarina zany ry havana. Ny martora dia roa karazana. Misy atao hoe martora mena, misy natao hoe martora fotsy. Mampiavaka amin'io ny ray maty, ny ray mijaly fa tsy maty. Raha jerenareo io Hebreo 1:12 dia mizara roa ny antokon'olona. Ny antokon'olona voalohany dia ireo izay nandresy ety amin'ny tany. Ny antokon'olona faharoa dia ireo izay hitantsika fa resy nefa nandresy. Dikan'izany dia izao. Mizara roa ny olona joron'Andriamanitra. Misy ny olona joron'Andriamanitra amin'ny fandresena hita maso mihitsy izy mandresy. Misy indray ny olona joron'Andriamanitra amin'ny fandresena tsy hita maso, zany hoe ny fiainana mandrakizay efa azy, fa tsy hita maso eo le fandresena. Zakaria eto le mandresy tsy hita maso, satria maty izy tamin'ny olona, fa afaka herintaona vao niseho le fandresena eo, maty koa le mpanjaka ary voatafika ijota. Jerenge ny mahamarina an'izany tamin'ny tanisa olona manko izy ato. Ny amin'ny 2:30 ka hatramin'ny 5:30 io ireo mandresy hita maso. Tantaran'ny Gideona fatatsika tamin'ny sekola laby, nandresy izy tamin'ny miaramila 300. I Baraka le niaraka tamin'ny Debora. Samson fatatsika ny fandreseny. Jefta tamin'ny andron'ny mpitsara zany. David fatatsika. Samson fatatsika zany. Ireo dia nandresy izy tamin'ny finoana, hita maso mihitsy le fandresena. Namono ny fidedededany hafa Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Mamerina kely sekola laby tsika. Afaka tamin'ny lelan-tsabatra ry Davida sy ny namany zany ry Samson. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty, le vehivavy Solemita io. Ireo zany nandresy hita maso zany ireo. Nanakombona ny vavan'ny liona izy zany. Daniela fatatsika tsara. Ireo zany hita maso mihitsy ny fandresena. Ety amin'ny tany dia hita maso, marina zany. Fa le tapany faharoa reto tsy hita maso le fandresena. Jerenge ny sasany nampijalijalina ho faty, andininy fa deo amin'ny 30. Nefa tsy nety nanao zay afahany mba azoany fitsanganana tsara, fitsanganana maty ny azy. Niaritra fanesoana kapoka mafy tranomaizina, le martiora reo. Nitoraham-bato tany fiadanana, faravohatra niteto Madagasikara. Ry Paul Apôstôly, ry Petera reo notsofana mafy zany natao amin'ny filalaovana gladiateur, nofonosina biby zany liona dia alefa mandehandeha dia hiadivan'ny liona sy ny gladiateur. Zany natao Néron tamin'ny fotoanandro, maty reo. Sainga mandresy amin'ny fomba tsy hita maso. Zay ry aby na le andriamantsika. Ka raha mamaky zao tantara izao tsika, tantara faharoa toko 720 zao dia miseho fa Andriamanitra mahatoky. Andriamanitra mahatoky ninina miseho amin'ny firenena maniraka mpanompo izy. Ninina mahazo ny fiangonana maniraka mpanompo, na mivadika ara ny fiangonana, na ratsy toetra amin'ny olona tsy lany mpanompo irahana izy. Ary faharoa mampijoro reny mpanompony reny izy. Mandresy amin'ny fomba hita maso izy tsara zany. Fa misy kosa resy hita maso fa mandresy amin'ny fomba tsy hita maso. Aoriana vao hita ny asany. Taorian'ny fahafatesany Rasalama dia niroborobo ny fiangonana. Zay le fandresena tsy hita maso amin'ny fotoana fa hita maso aty aoriana. Fandresena mandrakizay hatrany-danitra. Koa alao hery ry havana. Fa Andriamanitra mahatoky, ampahery anao izy, anatanjaka anao izy amin'ny tany ankavanana. Maniraka mpanompo izy, pahery anao. Hanovanao ampibebaka anao. Ary mampijoro ny mpanompony koa izy, dia itsika rehetra hiatrika ny zava-misy rehetra. Ho an'Andriamanitra reneny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tomboa misaotra anao zay ny amin'ny teninao.
fa na manahoana moana ny toetry ny mpitondra sy ny vahoaka dia maniraka mpanompo ianao. Misy re mpanompo ny raha ianao zay miaritra fahoriana, miaritra fanenjena, ary izay koa dia naninjika azy ireo mamin-draha fo aminay. Tsy fantatray tompo fareny mpanompo reny dia tsy manao afa-tsy izay mahasoa anay, mampibebaka anay, mamerina anay milala marina, manala anay amin'ny fahoriana, satria ny fahoriana dia avy amin'ny fahotana ny ankamaroany. Ny taninao tsy fofa mahavonjy ny sofinao, tsy lalina rovina fa mahare, fa noho ny amin'ny fahotanay ny elokay ny efitra mampisaraka anay, ny tananay feno raha, ny molotray mibedibedy faharatsiana, ny fonay manao teti-dratsy mamin-draha fo aminay tompo. Ianao Andriamanitra matokoa dia mampijoro ny mpanomponao, be dehibe ny mpanomponao tsy nahajoro teo amin'ny fiainan-tokantrano, teo amin'ny fiainam-piarahamonina, teo amin'ny fitsarana, teo amin'ny fanenjena, nandositra, nivadika, nivadidela, ka nitsikombakomba amin'ny ratsy, matahotra fahefana, matahotra ny fananana vola rena, dia tsy nahajoro mamin-draha fo aminay tompo, fa kely hery tokoa izahay. Nanadino ny soa ny fanaovana tao aminao izahay, tahaka ny Joasy sy ireo mpanapaka mamin-draha fo aminay. Betsaka ny tsy matateraka anay na tamin'ny fiteny na tamin'ny eritreritra na tamin'ny natao, mba ianao reny mivavaka mangina sandratray ho fofona anay, ho loara anay, ho natrehanao ny fonay. Marina anao raha miteny ary tsy manantsina anao raha mitsara anay. Amorony fo madio izay Andriamanitro, ara-voazy ny fananay mba hitoerany fananao. Aza manara anay analavitra anao, aza manaisy ny fananao masina tsy ho atio aminay. Mamin-draha fo aminay ry Andriamanitra zay mahatoky. Mamin-draha fo aminay ry Jesosy Kristy ilay mahatoky sy marina, vavolombelona, la matoa amin'ny maty. Mamin-draha fo aminay ry fanamasina, le vavolombelon'ny Kristy, le fanahy mahery, noho ny aminaran'ny Kristy irery aminy no anaovanay fifonana. Amen. Ho toy ny vavaka fonana ataontsika amin'ira fa 700 ny 2:2 2:2 amin'ny 700. La la
akaiky ny fahotantsika isika mary avana dia matoky somarina tokoa ny tompo koa mitsangana indray ny teny soamafaly fa mafany fahotantsika izy ho ny tompo amintsika miverena ary zaza-piodina kanefa kosa ekeo ny elokao tamin'ny Jehovah Andriamanitra izay niodinanao ary efa nivezivezy tamin'ny tany hafa ianao efa tany amin'ny hazo rehetra tany ianao ary tsy mba niain'ny feko ianao miverena ianao miverena ry sererim-piodina ho ny tompo fa tsy ampanjombona mitavako aminareo fa mindra fo aminareo ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay noho zany ary havana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo rehetra ny aminaran'i Kristy tompo samy amideran'ny tompo ianareo sambatra ny olona zay voavela amin'ela sy voasara ny fahotana sambatra ny olona zay tsy vaheloka ary tsy misy fitaka ny fanahy amen amin'ny mpifaliana ry havana nanaovantsika nira amin'izany famelan-keloka ny raisitsika izany vavaka isika misaranao zay tompo noho ny famelan-keloka ny menao anay tianay tokoa ianao ary tsy miova amin'ny teninao ka mamerina anay indray ho ambalanao misaranao zay tompo ny amin'izany faly zay ny amin'ny fitiavanao koa sa manatona anao zay ankehitriny mangataka aminao misaranao zay ny amin'ny soa nomenao reo mpanomponao samihafa nomenao ny fahasoavana misaranao izy ireo mideranao izy ireo no ny amin'izany misaranao koa zay tompo no ny amin'ny zay tsaronay sy tsy tsaronay nomenao anay
vavaka izay ankehitriny ho an'ireo izay sahirana, ho an'ireo izay tsy mananko aminy, ho an'izay manana olana amin'izao andro ankehitriny zao, eo ambany fahasoavanao hatramin'ny izy ireo, ka ampijoro azy ny teninao, amin'ny iraka mpanompoka ianao. Ary izany koa ny ilay anay ankehitriny mba hifanampy, atsiaro teny hifanampy hitsondriany fanaona masina izay samy kristianina, izay ampiarabelona. Vavaka aminao zay tompo an'izay marary, ianao Andriamanitra mindra fo, anatsotra amin'ny tananao feno olatra, hiaro ny ay mitsidina nan-davaka. Ireo manamanjompy honononao ny reraka toany osa ame fahatanjahana. Vavaka izay ampitondra me fahendrena mba tsy hanao tahaka ny Joasy, ka nadinanao Andriamanitra ireo tondra isan-tsokajiny hatramin'ny fokotany hatramin'ny faratapony, mba tsy hitsokombakomba amin'ny fanaovan-dratsy fa ho amin'ny fanaovana ny tsara ho amin'ny firenena. Mivavaka izay Andriamanitra ho an'ny vahoaka, mba tsy ho vahoaka maditra tahaka ny vahoaka ny Joda teto, fa mba vahoaka manompo anao, mitodika aminao, mikatsika ny fahamarinana, ka ianao Andriamanitra hitapy anazy ireo. Ka ampahery ny mpanomponao tsirairay avy ianao, izay mijoro dia ny fiangonanao masina, naiza naiza misy azy ireo. Ianao Andriamanitra no nampahery ny fiangonanao hatr'izay no hitapy anazy, ka ataonao mpandresy hatramin'ny ny fiangonana sy ireo mpanomponao marobe, na ny kely na ny lehibe samy mpanomponao avokoa, ka ataonao mivoaka noho ny mpandresy amin'ny alalan'ilay fatianay dia Jesosy Kristy izany. Makivaky izao herinandro vaovao izao izay, no Andriamanitra ny mpiaro anay, eo ankavananay sy ankavianay, vodilalina sy lohalalina amin'izay rehetra alehanay, azakazaka tsy ho reratra, elatry ny akaranay tahaka ny voromahery, ary tsy ho sasitra zay raha mandeha. Noho ny aminaran'ny Kristy vela sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanamasina amin'ny taona rehetra mandrakizay no angatanay izany. Amen. Hijoro vavolombelona isika amin'ny zan'Andriamanitra mahatoky izany, amin'ny alalan'ny fanekempinoana laharana fahatelo no tononontsika. Ny fanekempinoana laharana fahatelo amin'ny liturjia ny arahantsika miredana manao hoe: Min'Andriamanitra itsoa izay mpanao ny tarantsika. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka tamin'ilay kamodrasy. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika, fa folo-bolam-panita isika dia maty amin'ny Jesosy Kristy. Mila ny Jesosy Kristy izany tonga izy tady sy amonjy ny very, izy ny lalina sy fahamanana fiaina, izy dia tsy miova omaly sy noaramandrakizay. Mino ny fanamasina, izy no manambara fifanantsika, fa zanak'Andriamanitra Kristy, fa na iray ihany no mampatisitsika rehetra amin'ny tena. Ny fandresena hita mandresika toy izao dia fonontsika, tompo amin'ny tombony finoana. Amen. Mipetraka isika riabana. Ny misaotra ny tompontsika ny antantaran'ny fotoam-pivavahana teo, ary misaotra antsika rehetra izay miezaka mifanampy tokoa, mifanome vaovao, fantatray dia fantatray fa misy manao tsy lazaina amin'ny fifanampiana amin'ny zavatra maro samihafa aminy, dia ankasitrahanao amin'ny tompo ianareo. Ary ny hafatra dia araka ny fanekempinoantsika teo sy ny toriteny, Andriamanitra mitombo ny finoantsika, tsy mivadika amintsika Andriamanitra, mahatoky izy amin'ny zavatra rehetra, aoka iantehitra amin'ny mandrakariva isika, dia hiara-paly indray isika amin'ny fotoana rehetra ionana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Tsy maintsy tanteraka izany ry havana, fa dia mitompo tsy mahela ny fikasany. Amarina izao fotoana izao isika, sady hira ho an'ny firenentsika, ny hira fahaefatra amin'ny 317 no ataontsika mialohan'ny tsodrano, ny 7 aorian'ny tsodrano. Zanahary o tahiny tanindrazanay. Amen.
terahan'Andriamanitra aminareo zao tsodra mitononona izao. Ary Andriamanitra ny fiadanana masinareo samotanteraka ka hoarovana avokoa na ny fanahinareo ny ainareo ny tanteraka anareo tsy anantsiny hotahino raha miditra hotahino raha mivoaka hotahino raha mandeha hotahino raha mitoetra matoky le efa niantso anareo fa izy ihany no anefa izany ao aminareo. Amen. Petraka ivavaka mangina isika. Ary hoan'izay marinareo tsy ho tafotoana ary metraka anareo tsy hanantsiny anoloan'ny voninahitra amin'ny firavoravoana ho an'Andriamanitra tokona mpamonjy atsika anie amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny voninahitra sy ny fahalebiazana ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ka ankehitriny ary mandrakizay ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.